zay zany mbola miandry ilay hatramin'ny karanteto amin'ny plateau moa zany de mbola tsy fantatra aloha hoe mbola fanendrena toerana hoe sy fanendrena toerana zay aloha nataterahana an'ity fifidianana ity ndray fa de reto filohan'ny ligy efatra ambin'ny folo reto moa zany de vanalaza hoe na aiza de vonina izy ireo ary tena manao tsindry mihitsy zany izy hoe tsy maintsy tokony taterahana satria zay ny statut mifehy de tsy maintsy taterahana ny fifidianana ao anatin'ny 17 ny zavatra tiako resahana kely ihany koa namana mbola tiana ao anatin'ity de nitoeran'ny eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena satria nisan'ny nampiavaka ity fifidianana ity no nisina hatramin'izay hoe amin'ny tantaran'ny Madagasikara eo amin'ny fifidianana fédération mihitsy ny hoe sambany tamin'ity no isy ny directeur régional ny sport no ny andraikitra ny toeran'ny sport fédéral zany tao anatin'le fifidianana somary miteraka fahasahiranana zay natany toerana satria tsy nanaiky tsy nanana ny asan'ireo DRGS ireo zany tany amin'ny fifidianana satria tsy nanaiky savainy izy ireo leo ligue paritra tonga tao satria fantatra izy ireo de hoe tokony direction sport fédéral tokony miandraikitra zay hoe fanamarinana ny convocation sy ny fanamarinana ny attestation de fonction an'ireo ligue paritra zany de tsy nanaiky izay ireo filohana ligue paritra de eo somary mahagaga hoe zava-dehibe toy izany no ataontsika eto Madagasikara indrindra ho an'ny baolina kitra de nataon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ambanin-javatra raha izay ngamba ny azy ilazazy namana mbola tena satria raha tokony ho any toerana ny eo amin'zareo amin'ny direction ny sport fédéral de somary manahirana ihany satria zao miseho ny olana tsy nanakambara ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tsy natapaka inonina lay DRGS zay napetraka tany an-toerana de ngamba ny asa mety hoe mbola misy ngamba ny fivirirana sy fantatra hoe andinika an'izay ambadika zareo fa de andrasantsika moa izy fa nytiako antany resana ihany koa ianao de mikasika ny toeran'ny ekipa pirenena satria dia misy fandraisany na marina fa hoe zay teny ambony latabatra ity baolina kitra eny ambony latabatra ny resana satria resaka fifidianana fa dia mety misy fiatraikany ihany koa araky ny vaovao amin'ny ekipa pirenena malagasy zay atrika ny kanina voalohany any Cameroun amin'ny taona 2024 aty savorivory amin'ny resaka fifidianana ity zany hoe raha mitoy izao ka tsy mandeha amin'izay tokony ho izy ny zavatra rehetra tsy tateraka zany rapitsy de mety ho rava indray zany nofon'ny malagasy satria efa tateraky ny mpilalao ny teny ambony kianja fa ny ety ivelan'ny kianja zany zao no mety andrava izay nofon'ny malagasy tsy ho any amin'ny kanina izay satria raha ny vaovao azy de hoe ho voasasytsika ary tsy afaka andray anjara amina lalao pirenena rehetra andraisan'ny ekipa pirenena andraisan'ny bare anjara raha to ka tsy tateraka io fifidianana io efa hitatra amin'izay ianao tsika efa niaran'izay firenena vitsivitsy maromaro tany Afrika ihany koa fa de tsy misanga mihitsy ny CAF na ny hatramin'ny fédération resam-pirenena ihany koa ary ny FIFA amin'ny resaka ohatra zao hoe fifangaroana fisavorivorona ohatran'izao fa ny azy rehefa hoe ny ambony kianja tokony andeha ny baolina zao tokony lalana rana de zay fa tsisy vilivily sy ny ambadika rehetrarehetra fa de mila aravina ao anatin'ny fotoana foy izay na azo lazaina azy zany ity olana ity satria mba tsy ho ireo mpilalao indray ireo mpity baolina kitra malagasy no voasazy ao anatin'ity resaka ity indray atreto aloha zany de mbola tsy nazahoana vaovao araky namana mbola tiana toera zareo anivon'ny komite mpanantanteraka ny fédération ny amin'ny hoe toerana tokony anatanterahana satria raha le ligue paritra 720 reo zay mitaky de efa mahafantatra hoe raha pitso afaka 20 raha pitso sy amin'ny 10 ora ny tokony anatanterahana ny fifidianana fa ny toerana sisa andrasana zay ny anjaran'ny fédération zay ny amin'iny namana mbola tiana fa manoloana an'izay zavatra rehetra zay dia nisy ny candidat nitsokan-daharana tao anatin'ilay izy no zay fahitana ny zavatra nitsavorivory tao anatin'ny fifidianana zay ny candidat ny apatraiky rakoto mamonjy moa zany io nitsokan-daharana io ny antony ofisialy nilazany hoe nitsoahany andarana tany sambava izay de ny fisian'ny savorivory izy ny ambadika atao tsy mazava ary indrindra ihany koa ny olan'ny président-ny ligue nanalamanga zany no antony nakany zay fanapa-kevitra izay ndeo arantsika ny fanazavany rano moa zany no andro zay anatanterahana ny fifidianana ho filohan'ny fédération malagasy ny football satria aty Sambava no mitapahana ny anatanterahana zany ny androany fahatelo ny volana novambra zao mampalahelo ny zava misy aty atoerana satria
rehefa iainga ny fiaramanidina hitondra ny délégué zay mpifidy dia misy président ligue anankiray mpifidy no samborina teny Ivato. Samborina zay tsy fantatray moa ny antony nefa dia fidy mahefa io olona io. Betsaka ihany koa ny resaka mifamaofao manodidina ny fifidianana ny foloan'ny fédération malagasy ny baolina kitra ity. Za moa dia nanao antso manokana hoe avelao ilatsaka dôly zay te ilatsaka dia mba hampizotra soamatsara amin'ny fifidianana dia zay lany eo no hitantana dia hifanomeza tanana zany. Zany lany dia efa betsaka reo namana fanome tanana amin'izany. Fa manoloana ny zava-misy amin'izao dia mampalahelo no manambara fa ny sitaka tsy ilatsaka amin'ny io fifidianana zay ho atao androan'io ny tenako satria betsaka loatra ny zavatra mifamaofao amin'izany, indrindra zany fanamborana ny mpifidy zany tsy mety amin'ny soatoavina antsika malagasy zany.